dia mbola amin'ny fifaliana indray no afahana miaraka amintsika ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Ataoko sy mino afa eo Andriamanitra izay antsointsika mandrakariva io dia mahafantatra ny toejavatra mitranga, miditra an-tsehatra ary tsy vitany hoe mahafantatra izy fa mampahafantatra ihany koa ny zavatra rehetra. Dia io no hitaridalana antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hahatonga antsika hifikitra bebe kokoa aminy milohan'ny zavatra rehetra hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray tsy mitsahatra ny misaotra anao izay satria fantatra tokoa ny fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity fa miaratsy, kanefa avelanao hiainao anatin'izany izahay mba haneonao ny voninahitra ao, satria Andriamanitra tsy tia mandringana ianao ary tsy manavaka na iza fa tianao ho tonga amin'ny fibebahana ary tao aminao mba hahafantatra anao ary hahatsapa fa misy fahasoavana lehibe amin'ny fiarahana aminao. Andriamanitra miaro ny olonao izay mankatò ary manaiky ny fitantananao ianao, kanefa kosa ho an'izay mikipy manamafiatoka manoloana ny afatra rehetra apetraka ao, safidim-pony ireny dia misafidy ny loza hiatra amin'izy. Tsy sitrako anefa izany fa mba hahatonga ny olona rehetra hahafantatra anao, angatahany aminao dia ny fanahinao masina no hiasa mandrakariva, indrindra manay izay mbola misalasala ny fitantananao mba hiverina ka hivavaka aminao, hametraka ny fiainana ny belantananao ary anaiky ny toromarika rehetra apetraka ao izay hitondranay ho any amin'ny tena fiadanana. Tenena indray ara Jehovah araka ny fompanao fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Misaotra n'Andriamanitra mandrakariva isika satria raha ataoko hoe tsy nisy zany Andriamanitra izany ary tsy nisy ny fiainana mandrakizay, tsisy anton'akory anirina ho velona eto amin'ity tany fandalovana ity izay feno faratsiana. Kanefa avelan'Andriamanitra hiaina eto tsika mba hahatonga antsika hankitaeta ny fiadanana izay ampanantenana ny tenin'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra hitranga ny loza maro isan-karazany ary ireny dia kofehy hisaritan'Andriamanitra ny olona mba hifikitra tanteraka aminy, satria ao anatin'izany faratsiana, ao anatin'izany loza maro isan-karazany izany no entin'Andriamanitra ampisehoany ny fitiavany amin'ny famonjena ny olona. Tamin'ny farantsika dia niresaka mahakasika ny fialonana izay mahatonga korotana indraindray ary hitantaratra izany ao amin'ny soratra masina. Hitantsika ny tantaran'ny Hamana sy Mordekay, hitantsika ny tantaran'ireo tafika Siriana izay nikendry ny andripaka ny zanak'Israely ary nikasa mihitsy hamon'ny Elisa. Kanefa tao anatin'izany dia fantatritsika fa io Andriamanitra io mampahafantatra ny zavatra hitranga raha tsy hijery fotsiny tsika ny tantaran'ny Elisa izay nahafantatra ny tetika rehetra izay nataon'ny Siriana mba hamelezana ny zanak'Israely, kanefa dia nifototra tamindreo fahavalo ireo ny teti-dratsiny fa saingy ny valiana fitiavana tao anatin'izany. Ary ny faran'izay nresahantsika dia ny teny fikasana avy amin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 1:20 dia ny 9:20 hatramin'ny 17 no mijerevantsika teto. Mahafantatra ny olona fidiany Andriamanitra raha ny zavatra tsy sapan'ny olona matoa Andriamanitra namorona asenao, tsy hoe tonga ho azy teto amin'ity zao tontolo izao ity isika fa misy antony manokana izany ao anatin'ny davi-pamonjena taon'Andriamanitra, fa misy safidy nefa
apetrak'andriamanitra amin'ny olona manoloana tombonandro mpo avelomana izay iainany ity, na izy zafidy izotra amin'ny lalam-pamonjena, na izy zafidy izy ny andahan'andriamanitra ka izotra amin'ny lalan'ny fahaverezana fa ny fikasan'andriamanitra nefa tsy maintsy tanteraka mandrakariva. No amin'izay fifidianan'andriamanitra izay tsisy tongatonga ho azy ny andraikitra apetrak'andriamanitra amin'ny olona, tsy raharay avitsika no mamaritra hoe ty toerana ambony, ty toerana mitombotomby, ty toerana ambany, fa velan'andriamanitra hitranga daholo izany rehetrarehetra izany. Ataon'andriamanitra tafapitambatra ny samy efa-karaza mba hahatonga ny olona iray fo, iray saina, hifanampy ary handray ny andraikitra, ny anjara tandrify azy mba hizorana ho amin'izay lalam-pamonjena takian'andriamanitra izay. Ary ao anatin'ity Isaia 40:1-7 ity izay efa hitantsika, Andriamanitra mihitsy no mifidy ny olona, tsy ny olona no safidy hoe za mba fidio Andriamanitra, fa Andriamanitra no mifidy ny olona. Raha misy ny zavatra efa miverimberina tao anatin'ny teny fampahirezana izay nentsika teto, na dia ny mpanjaka izay apetrak'Andriamanitra eo amin'ny firenena azy, na firenena matahotra an' Jehovah, na firenena miniman-danon'Andriamanitra, tsy tonga ho azy teo mitoerana teo mpanjaka, fa Andriamanitra no mahafantatra ny zavatra zaka ny mpanjaka io mba hanatanterahany ny sitrapony ary mametraka azy izay zavatra saro-patarina fa ho fantatritsika ihany any aoriana miaraka ny tenin' Jesosy Kristy hoe izay ataoko ankehitriny ozy dia ho fantatrareo ihany ratra izay. Saingy miverintsika eto amin'ny firenentsika hoe betsaka ny ady hevitra manoloana mpampon'Andriamanitra izay voafidy hitantana ny firenena, eritreretina fa napetraka olona izy ireny, marina fa teo ny fifidianana, fa tsy tanteraka izany raha tsy noho ny sitrapon'Andriamanitra, satria Andriamanitra mahafantatra sahady dia nomelo ny olana lalovan'ny firenena. Ary Andriamanitra amin'ny lafiny anankiray, na izy mametraka mpanjaka eo mba hitondra fanavotana ho amin'ny firenena, fa rehefa mafiatoka le firenena dia hain'Andriamanitra koa mametraka mpanjaka adaly eo mba hitondra famaizana ho amin'ny firenena. Ary ireo zavatra anankiroa ny tanjona an-kendren'Andriamanitra dia fampiverenan'Andriamanitra ny olona mba hifikitra tanteraka aminy ary hahafantarany, fa tsy afa manoatra manoloana ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainany. Zavatra hitantsika atao ny valanaretina tsy iverenantsika lava, ny korotana maro isan-karazany, fikasana mony ny filoham-pirenena izay raha zany ny tanteraka ny zavatra adin'ny olona, misy fiatraikany eo amin'ny isambatan'olona eto amin'ny firenena mihitsy izany toe-javatra izany. Ary misy tetika izay sain-daliny Satana amin'ny mahatonga izany rehetrarehetra izany, kanefa misaotra an'Andriamanitra tsika satria navotany tao anatin'izany tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina, tsy herin'olombelona. Ary izay ilay marika ny famindrampon'Andriamanitra, tsy fitiavany manokana ny filoha fotsiny fa fitiavany firenena, satria Andriamanitra mahafantatra fa maro ny olona miverina aminy, maro ny olona mivavaka, maro ny olona mitaraina famonjena, ary dia miditra antsehatra mandrakariva Andriamanitra manoloana ny toe-javatra sarotra rehetra andalovany. Tsy maintsy misedra lozitsika eto amin'ity tany fandalovany ity. Ary eo ny toeran'ilay teny fikasana hoe zao ozy Jehovah ho mandafy manodidina azy ary ho voninahitra eo afovoany, tsy maintsy ao anaty afo dedadeda. Raha nijeritsika ny tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego, natsipy tao anaty laforo midrehitra afo, fa ny tanjona ny kendren'Andriamanitra tao anatin'izay tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy ny natonga n'le lelafo ny dedadeda, fa sitrapony ny mpiatraketraka, fa natsipy tao izy telo amindrala, fa tsy miatra taminy ny fahafatesana, tsy mahay izy. Ary tao ny Sehony ny zanak'Andriamanitra, le fahaefatra izay tazan'ny Nebokadnezara, izay le voninahitra eo afovoany, le fidiran'i Jesosy Kristy mpamonjy ho fiarovana ny olona izay matahotra azy. Ary toraka izany koa
no inotsika fa mitranga eo niva ny firenena na teo arany loza maro isan-karazany dia hitatsika ny sandron'andriamanitra mitsotra mamaly vavaka mamindra fo miaro amin'ny fomba rehetra ary ho an'ny olona izay nofidinika miazona ny famarinana dia tanteraka dia 19 ka hatramin'ny 17 ty manoloana ny toejavatra mitranga fa saingy tsy ten'andriamanitra ny famalebeona faty raha mijery ny tantaran'ny Elisa fa mamaly soa izay nanao ratsy no azo atao. Hitatsika tany amin'ny bolona toko 5 izany hoe ranona ny vavarina roa omenao any izy raha mangetaheta meo rano izy sotroina fa amin'izany dia namatra vainafo eo tampon-dohany ianao ary Jehova no hamaly soa anareo ao anatin'izany ary izay ny zavatra nataony Elisa. Atao amin'ny 19 ka hatramin'ny 17 teny tokony omen'Andriamanitra ho an'ny olom-boafidiny ny atao eo olom-boafidy dia nahatsapa ny fifidianan'Andriamanitra ka raha mifikitra amin'Andriamanitra dia vain-tondra raha eo amin'ny andraikitra izay tanany dia nikatsaka mandrakariva ny fahamarinana. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoka sy Jakoba izay novidiako izy taranaka Abrahama sakaizako ianao izay efa mitantanako avy tany amin'ny farany tany ary natsoaka avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao efa novidiako ka tsy mba nariako aza matahotra ianao sy mombanao ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitrao mampahery anao ary sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako ary izay le teny fikasana mahafinaritra omen'Andriamanitra ny olona mandeha amin'ny fahamarinana sady mitantana izy no mamonjy maninona ny vonjeny misy loza atrehana eo anatrehan'izay fa tsy nerin'ny tenany no ahatonga ny famonjena fa nerin'Andriamanitra izay nifidy azy kanefa fantatritsika tsara fa ny fahamarinana dia fahavalon'ny Satana tsy maintsy misy manenjika mandrakariva ary tsy maintsy misy fahavalo lalàna tsy afabela ho amin'ny olona izay mizotra amin'ny fahamarinana izay tsy maintsy enjehan'izay tsy maintsy aratsian'izay tsy maintsy esoan'izay tsy maintsy amavon'izay tsy maintsy hitenena na teny lainga rehetra zavatra tsy mahagaga izany fa maharary nefa mifetraikany kanefa eo anatrehan'izay tenin'Andriamanitra teny fikasana ho an'ny fahavalo indro omenatra ankay aio izay rehetra tezitra aminao ho tsinotsinona izy eny ho levona izay miady aminao izy ho tediavinao izay mifanditra aminao fa tsy hitanao ary ho tahaka ny tsinotsinona sy zavapoana izay miady aminao fa zao Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manao aminao hoe aza matahotra za no amonjy anao ary izay nitanjona an-kendren'Andriamanitra ao anatin'ny teniny tsy ho an'olo tokana fa ho an'ny olona izay tapakevitra hiverina aminy tena mamonjy io Andriamanitra io. Jery tantara anankiray tsika satria ao anatin'ny soratra masina mba hampaherezana antsika tsy napetrapetraka fotsiny ireny tantara misy ny tantara tena nisy nandalovan'ny mpanompon'Andriamanitra ny azona ny fahamarinana misy tamin'ny alalan'ny ohatra nefa raha hitantsika ny zavatra nataon'i Jesosy raha niaraka tamin'ny mpianatra izay ohatra mahakasika ny zavatra iainan'ny olona andavanandro mba hatakarany olona ny zavatra tian'Andriamanitra ho kendrena eo amin'ny fiainany voasoratra ireny ao Paoly apôstôly ho fananarana antsika izay miaran'izao andro faran'izao ho amin'ny Daniela toko 9 misy lesona be dehibe ao anatin'ny bokin'ny Daniela ao raha mahay mitrandraka azy dia manambara ny zavatra nisy tamin'izany manambara ny zavatra mikehitriny ary mbola manambara ny zavatra ho avy na dia ny fiafaran'ny tantara ary hitantaratra ao anatin'izay fa tsy omen'Andriamanitra ny olona tsy matoky azy izany fahalalana izany fa ny olona mifikotra aminy kosa nefa dia ampahafantary ny zava-miafina satria ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia nandrotsara ny fanahiny ary Jesosy mihitsy no niteny rehefa tonga ao aminareo izy ilay fanahy izay rahako dia izy mampahafantatra anareo ny marina rehetra ary na dia ny zavatra ho avy aza izy dia ho lazainy aminareo ary izay no mahatonga antsika mandinika ny soratra masina miaino ny feon'Andriamanitra manoloana ny toejavatra misy tsy hoe mampafantatra fotsiny ny zavatra hitranga raha pitsona amin'ny ho avy be dia be nge ny olona mangetahety dia hafantatra ho inona ny zavatra hitranga ao ariana ary miditra ntsehatra koa midevoly ao anatin'izay miseho mahalala ilay zavatra ho avy mba hoentina hamitahana ny olona fa ny zavatra mahavony olona
mangetaeta izy ny afantatra ny zavatra ho avy fa tsy te hiaina izy ny fepetrapetrakaandriamanitra entiny isedrana zay zavatra ho avy zay ary ny zavatra ho avy de loza mandrakariva ho an'ny olona zay tsy matahotra an'andriamanitra fa fiadanana sy fiarovana ary famonjena ho an'ny olona matahotra an'andriamanitra ary raha mandinika ny soratra masintsika de tsy maintsy andre ady sy filazana ady loza maro isan-karazany fa mametraka fepetraka kosa andriamanitra manoloana izay mba hatonga atsika ho voaro ny am'ireny loza maro isan-karazany ireny ary zany indrindra mahatonga an'andriamanitra tsy mitsahatra fa mampahery mba hatonga ny olona hivikotra aminy indrindra ho an'ny firenena ary sitrakatsika mihitsy mba ho tanteraka le teny mahafinaritra zay matetika miverimberina eny amin'ny vavan'ny mpanakanto eny amin'ny vavan'ny olona rehetra Madagasikara ho an'ny Kristy Kristy ho an'ny Madagasikara hoe tena marina ve zany rehetrarehetra zany fa raha tanteraka zay de ho ataon'andriamanitra ho firenena miavaka ty firenentsika ity ao ny bokyny Daniel fantatritsika Daniel fa nisedra zavatra tsarotra tamin'ny fahababoana tao Babilôna marina fa tsy vokatry ny nataony na babo azy kanefa matoa babo Daniel de misy andraikitra napetrak'andriamanitra taminy tao zay tsy fatany tany am-piandohana fa navelan'andriamanitra ho tafiditra ao anatin'ny isan'izay nandevozana mba hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely ary tsy ho an'ny zanak'Israely fotsiny ihany fa mba hampafantatra ny marina ho an'ireo tsentilisa tsy mahafantatra de Babilôna ray manontolo zay mety efa hatrany amin'ny mpanjaka hitany farany hitatsaina ny Daniel ny mpanjaka ny fandimy tao Babilôna maninona moa ny resahantsika Daniel satria raha miteny fikasana zay azotsika tany amin'ny Zakaria toko 2:7 teny fikasana ny tonona tsara ho amin'ny firenena zao mandafy manodidina azy ozy ary voninahitra eo fony teny natao hampahery hampionona ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany rehefa tonga ny fotoana zay nanomezana baiko mba hahafaka ny zanak'Israely tsy ho andevozon'ny Babilôna kanefa teo anatrehan'izay de nisy afatr'andriamanitra napetraka tamin'izy ireo rehefa afaka tamin'ny fahababoana tao Babilôna de nianangana ny tanàna efa rava fa potika tanteraka mihitsy Jerosalema tamin'izany iverina any amin'ny tanànany amboatra ny efa rava ary miaraka amin'izay ihany koa ny fanamboarana ny tranon'i Jehova fa saingy rehefa misy baiko apetrak'andriamanitra miditra antsehatra foana ny devoly ary ny devoly de mampiasa olona mampiravoravo tanana an'le olona mba tsy hanatanteraka an'izay le fananganana ny tanàna efa rava zany hitatsika taratra zany na eo amin'ny firenena azy miny tsy mijery ny zavatra tsara ny akamaroany ny fahavalo fa ny anakina ary ny anakivy ny olona mba handa ny fanarenany indray ny firenena kanefa matoa Andriamanitra mametraka olom-bofidy ny teny fikasan'Andriamanitra sy ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanteraka tsy maintsy tanteraka eo raha mbola misotra ny lalan'ny famarinana ny olona zay ny fidiny ary zay no natonga ny Jehova naniraka ny Zakaria mba hampionana ny fony zanak'Israely hampahery azy hoe aza matahotra hitatsika ny Isaia toko 1:7 teny fikasana mafinaritra zao ny tantananao amin'ny tananao kavanana zao Jehova no hamonjy anao homendratra sehangaeny fahavalo zany hoe misy fahavalo miditra antsehatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany kanefa fa mahatoko ny tenin'i Jehova fa tsy akasika ny olona miaraka amin'ny famarinana nitetikady ataon'ny fahavalo fa izy ireo no menatra tsy ho hita mihitsy ary zay tao midika hifototra aminy nitetidratsy ny rehetra eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ka ny Jehova nanome baiko mba hanangana ny tanàna efa raha zany hoe rehefa tena jerevantsika amin'ny tantaran'ny firenena nge de tahaka ny hoe efa mizotro amin'ny lalan'ny fahafahany tsika efa any amin'le fanarenana fanamboarana efa rava kanefa eo anatrehan'izay fanamboarana ny tranon'i Jehova ny dikany famerenana ny olona ho amin'lony mba hitodika amin'ny Jehova Andriamanitra fa io ihany ny lalana andraisana fiarovana kanefa de misy fahavalo eo anatrehan'izay ary tena mamely mihitsy ny mpitarika mamely mihitsy ny vahoaka rehetra ary matetika nefa zavatra tsikarotsika
raha misy olona tendren'andriamanitra ka tapa-kevitra izotra amin'ny famarinana dia tsy maintsy misy fanenjehana ary matetika ny fanenjehana dia tsy maintsy misy fialonanao tsy mataty ny zavatra tsara tsy mataty ny fanomezam-pahasoavana ananan'ilay olona tsy mataty ny fahamarinana ary eo anatrehan'izay dia manao mitetika rehetra mba handavona ny olona mandeha amin'ny marina ny anjady tsy nyray mandeha na indroa tamin'ny Daniel izany fa matetika mihitsy tao anatin'ny fahababona satria gaga mpanjakan'ny Babilôna jentilisa tamin'izany vanim-potoana izany nahita ny fahatsoram-pony Daniel nahita ny famarinan'i Daniel ary nahatsapa fahasoavana tamin'ny fanaovana soan'i Daniel dia nanendry azy na dia isan'ny andevo ary nanendry an'i Daniel ho isan'ny lehibe ny mpanapaka tao Babilôna tamin'izany ary zany tena tsy zakany mpiara-miasa taminy le olon-kendry ny Babilôna le mpanapaka rehetra tao Babilôna le mpitantana ny firenena babiloniana tsy zakany zay le Daniel nasandratra ho amboniny izy ireo izay ary raha jerevantsika eo amin'ny Daniel toko fahiny sotomantsika lesona sy andraisantsika ny toromarika rehetra sy ny fepetra tokony ho tanterahana afantarantsika ihany koa manahoana ny fiafaranany fahavalo zay be filonana ka mitetika andavo ny olona mandeha amin'ny famarinana ary io marina amin'ny lafiny rehetra marina amin'ny isam-batan'olona raha miara mandeha amin'ny famarinana io ka ianjehana marina ao anatin'ny asa zany marina ao anatin'ny fianarana zany marina eo amin'ny andraikitra rehetra tanana marina eo amin'ny ivon'ny fiangonana indrindra ny fiangonana raha ohatra hitoro ny fahamarinana ianao tsy maintsy anjehana ianao azana ny fomba maro isan-karazany zay mampitodika ny olona hiverina andinika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra tsy hizaka ny satana zany tsy maintsy mampiasa olona foana io Andriamanitra io ary tsy misy fiangonana afaka nreherefa izy rery ny tompon'ny fahamarinana raha te hijery ny marina mendrika eo anatin'ny baiboly dia mizaha toetra mandeha arak'izay nambaran'ny baiboly ve le fiangonana tsy hoe rehefa fiangonana dia tena tonga lafatra avokoa fa misy ny fiangonana miantso an' Jehovah Andriamanitra izy fa ny lalina izorana mivonany amintsy izy zay mahatonga ozina mahatonga fitaka eo amin'ny olona misy nefa ny fiangonana tena ny vai mitondra rany dia mamirina ny olona ho amin'ny lonina fa mitondra faisana tanteraka kanefa dia zay nandrahan'Andriamanitra azy mba ho fantatry ny olona rehetra ny marina na eo anivon'ny firenena azy amin'ny lafim-piainana rehetra misy foana ny olona mandeha amin'ny marina ary mato ny olona mandeha amin'ny marina dia ndikiny matahotra ny Jehovah Andriamanitra izy matahotra ny amalian'Andriamanitra azy ao ariana izy ary zay no mahatonga azy hifikitra amin'ny marina ary mahafantatra ihany koa ny olona mandeha amin'ny marina fa raha Jehovah momba azy tsy zavatra atahorany fa Jehovah no mamonjy azy ary dia matoky amin'ny andraikitra rehetra zay apetraka amin'izy dia toraka izany koa Daniel toko fahenina vaketsika hatramin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahenina hatrany sady teny fampahirezana no etintsika eto nefa mifono fampianarina ihany koa mba atakarantsika ny zavatra miandry atsika manoloana ny fahamarinana na fahatsika mizaha toetra hoe tena tsy tongatonga ho azy ange teo zavatra misy eo anivon'ny firenena raha ny mpitantana ny tapa-kevitra andeha amin'ny fahamarinana tsy voasakan'izany ny fanenjehana fa saingy ampahafantarin'Andriamanitra dia meloa kanefa aharovan'Andriamanitra mba tsy ho tanteraka mitetika ny mpanenjika rehetra satria fialonana toerana fialonana ny fahasoavana ananana fialonana ny foto-kevitra tsara rehetra ary tsy te ho tonga ho any amin'izany hoe fananganana na fanarenana ny zavatra efa ravo zany fa te hamotika mandrakariva satria ny devoly tsy ho avy eto izy raha tsy hamony sy andrignana hitondra korotana ary tsy mitsahatra io manandrana izy zavatra anankiray alefany ka raha tsy mahomby izy dia mitady zavatra hafa indray izy tsy mahomby iny dia mitady zavatra hafa indray ary io tsy mijanona mihitsy ary zay no mahatonga antsika hoe ny fiapetra zay raisina tao anatin'ireny valana retin'ireny dia fomba nampitan'Andriamanitra tamin'ny olona hoe ny fanajana ny fiapetra ara-pahasalamana tamin'izay dia zao fiapetra tokony ho fiainana nandritra ny vanim-potoana ivahinina ety amin'ity zao tontolo zao ity andalo ny korotana tsy mijanona eo amin'ny resaka
fahasalamana eo amin'ny fandrimpahalemana misy fepetra tokony raisina ihany ko ary zay fepetra zay tsy hoe voafetra fa fepetra tokony hitoy mandrakariva tsy mijanona ary amin'ny sehatra rehetra miditra antsehatra foana ny devoly mila fitandremana mampianatra ny olona iambin'andriamanitra eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay de mijerytsika ny tantarany daniela toko fahenina andiny farokatra amin'ny fahenina ny amin'nanypazana ny daniela tao andavaky ny leona ohatra mitovitovy tamin'ny nanjoany sadraka sy mesaka ry Abednego na tsy mpitao anatin'ny lafaoro mitrehetra fa ry mitombona foana ny teny fikasan'andriamanitra hoe zaho mandafo manodidina azy ary voninahitra eo foana eo anatrehany ny ady zay atrehana tsy mora ny nanjoany daniela olombelona zao na tsipy eo andavaky ny leona ny azo antoka raha ny lojika ny olombelona de hoe tsisy fahavelomana tsy maintsy fahafatesana ary zay nefa tsy tongatonga ho azy zay fanimpazana azy zay fa vokatry ny fihezonana fahamarinana zay mahatonga fielonana ka mamorona teti-dratsy mba entina hamonoana ny olona mandeha amin'ny fahamarinana sitrako daroso izy ny anendry solompanjaka 20 anapaka amin'ny fanjakana zay anapaka amin'ny fanjakana rehetra sady misitona lesontsika eo misehatra ara-panana misitona lesona eo misehatra aranofo ary afantarantsika fa miditra antsehatra foana ange Andriamanitra tsy araky ny eritreretin'ny olona manoloana ny olombo fidy rehetrarehetra tsisy tongatonga ho azy ninonenona toetra ny olona zay hitantana amin'ny firenena na hoendrina ho adaly avelan'Andriamanitra hitranga fotsiny zany mandeha amin'ny marina de tafatoetra tsy mandeha amin'ny marina de ain'Andriamanitra foana mandray fanapahan-kevitra mba hangotana ny olona zay tsy hitondra soa ho amin'ny firenena eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ko tamindreo izy de nisy kommandy lehibe telo lahy ary Daniela no anankiray tamindreo mba ilazany ny solompanjaka sy ny raharaha tsy afaty atoka ny mpanjaka tsika tsy hijerylay lavitra mahakasika ny tantarany Daniela eto fa raha jerevana ny toerana nametrahana ny Daniela de saika toeran'ny mpanjaka niara-ny asa tamin'ny mpanjaka teo anatrehan'izay misy te kommandy lehibe telo lahy kanefa Daniela le no andevozina izy ny voatendry ho lehibe ny mpanapaka sy ny solompanjaka ary ny tanjona kendreny mba ilazan'ny solompanjaka ny raharaha tsy afaty atoka ny mpanjaka matetika io nge mitety zavatra misy raha tena mpitantana mandeha amin'ny fahamarinana de tsy maintsy tena manara-maso ny olom-peheziny hoe tena tanteraka araka ny tokony ho izy hoe ny zavatra napetraka taminy satria ny tanjona kendrena mba tsy midikany hoe mba tsy afaty atoka ny mpanjaka mba tsy hitondra afaty antoka ho amin'ny firenena satria ny mpanjaka de misolotena ny firenena ray manontolo zany hoe tsy mipetrapetra ho apotsiny ho azy eo hoe nahazo andraikitra toeram-boninahitra de manao zay tiany atao fa misy fanaraha-maso ary ny tanjona kendrena de mba isinny fahombiazana eo amin'ny asa zay ataony ary Daniela nefa ny lehibe tamindreny zay nresantsika hoe lava ny tantara raha resana fa mipetraka teo amin'ny toeran'ny mpanjaka mihitsy Daniela nanakinany mpanjakany Babilona ny fahatokisany rehetrarehetra mba hitantanana firenena anara-maso ny fandrosony ny asa rehetrarehetra manoloana reto olo-peheziny zay olona ambony avokoa kanefa reo olo-peheziny reo tsy andevo reo fa tena Babilona avokoa ary manahoana ny toetsain'izy ireo manoloana an'izay zany Daniela zany izy de niotra noho ny kommandy lehibe sy ny solompanjaka namany fa nanam-panahy endry izy ary ny mpanjaka nikasa nandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetra tsy navelany teo fa ohatra ny tady fomba amiantrahana azy amin'ny toerana ambony koko satria tena hita fa endry no ny manodidina azy izy nanam-panahy endry ary de soratsika an'Andriamanitra eo anatrehan'izany raha mbola misy mpitantana indrindra eto anivon'ny firenena sady matahotra an' Jehova fa mahagaga ny fahendrena omen'Andriamanitra azy sy ny fomba hitantanany ny firenena de tahaka an'izay tanjona kendren'Andriamanitra hoe mission napetraka aminy de hanamboatra ny zavatra efa rava fa tsy maintsy misy fahavalo io na tiana na tsy tiana andiny fadimika hatramin'ny fahenina ko ny kommandy lehibe sy ny solompanjaka ozy de nitady zay ampanganany Daniela tamin'ny amin'ny fanjakana nefa tsy nahita zay ampangana azy izy na zay tsiminy akory
satria marina izy ka tsy nisy kilema na tsiny hita taminy dia hoy ireo lehilahy ireo tsy ho hitantsika izay mpangatsika io Daniel io sy raha tsy amin'ny lalàn'Andriamanina no misy hitantsika iampangana azy. Zay le mahatonga atsika amin'resaka raha vao tapa-kevitra ny izotra amin'ny fahamarinana dia tahadidio fa tsy maintsy misy mandrakariva ny fielonana fanenjehana teti-drasy rehetrarehetra mba entina hiampangana aniny olona mandeha marina iny. Tsy zakany zareo le fahendrenana nanany Daniela, tsy zakany zareo le fepehezina, tsy zakany zareo le araha-maso ary matoa tsy mazaka anao zavatra tsy mety zay, tsy zakany. De mitetika nataon'izy ireo tsy hitantsika izay mpangatsika io Daniel io sy raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamanina no misy hitantsika hampangana azy. Zany hoe nifantatritsika Babilôna ange tsy manana ny Jehovah Andriamanina fa manana ny Andriamanina kafa izay ifikirana izy, kanefa tsy amin'ny alalan'ny fitenenany ratsy ny Andriamanitra zay ivavahan'ny Babilôna no hampanganan'ny Daniel, fa le lalàn'Andriamanitra zay tsy zakan'ny Babilôna mihitsy no tediaviny reto reto amandrihana ny Daniel. Raha adikatsika amin'ny teny tsotra dia zao le fahamarinana zay tazominy, le asa tsara zay tazominy, io no entina hampangana azy. Taizany nahitana volabe nanaovana an'izao, taizany tsikerana daholo io zavatra rehetrarehetra io ary amafazana lainga maro isan-karazany mba entina handavona ny olona zay manara-maso ny firenena mba tsy hahatonga faty antoka ho an'le firenena. Kanefa raha ny tena marina Daniel ange andeva fa izy tsy mila vaniny tamin'izany hoe ataoko izay apotika amin'ny Babilôna, fa tena nandray ny andraiky ny tandrify azy, satria na dia teo ary ny sy fidianan'ny mpanjaka amin'ny Babilôna azy ho amin'ny toerana io, Andriamanitra no nametraka azy teo ary misy tanjona kendren'Andriamanitra ao anatin'izany. Kanefa jerevy ny fiafarany dia diavin'ny olona esorina teo amin'ny toerana ho ampangaina ary ho ampangaina ny amin'ny asa tsara rehetra zay ny tanterahany. Ary izay ny mahatonga ny hoe fielonana mahatsapa-tena ny mpanenjika fa ambany, mahatsapa-tena ohatra ny manana complexe d'infériorité zany, tsy zakany mihitsy zany hoe ambanin'ny olona zany. 17 ka hatramin'ny 10 inona ny tetika natao isotomantsika lesona ary somary tokely izy ty mba fahatsika mamantatra hoe tena aza miady amin'ny olona mandeha amin'ny marina, aza miady amin'ny olona matahotra an'Andriamanitra na misehatra ranofo na misehatra ra-pivavahana ary aza mirehare mihitsy anka tena ny toerana misy dia toerana azoko antoka fa tena tsy voahozongozona ka ny fotom-pisainako nentina hitondrako azy. Fa mila mahafantatra hoe Andriamanitra ve no momba an'izany olona zany. Dia somaritaka ny vory ho any am'mpanjaka ozy ireo komandy lehibe sy solompanjaka ireo dia zao no nataony tamin'ny Darius mpanjaka ho velona mandrakizay any hainao. Komandy lehibe rehetra amin'ny fanjakana sy ny mpanapaka sy ny solompanjaka sy ny mpanolo-tsaina ary ny governora dia mifanara-kevitra fa tokony hanao lalàna sy didy mafy ianao ry mpanjaka ka nazovona hanao fangatahana ao anatin'ny 30 andro na amin'Andriamanitra na amin'ny olona afa-tsy aminao ihany ry mpanjako dia atsipy eo andavaky ny leona. Ankehitriny ny mpanjako ataovy mafy ny lalàna ka sy osony mba tsy iova araka ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana zay tsy azo ovana. Ary noho izany dia nasiany Darius mpanjaka sony zany lalàna sy didy zany izy sy tonga dia nivatana namely hoe Daniel zany, fa tetika matipaika nentina teo anatrehan'ny mpanjaka ary tena eritreretan'ny mpanjaka fa tena iendry reto solompanjaka reto komandy lehibe reto hoe tena marina zany sao dia misy mikony fa aleo dia soniaviko ny didy zay tsy azo ovana zay ny lalàn'ny Mediana sy ny Persiana. Dia hitantsika inge nytoy ny tantara io toe-javatra io hitranga foana io na inona toe-javatra misy raha tsika tantaran'ny Daniel fa izy foana ny fanenjehana, izy foana fanasoketana, izy foana mitetika ratsy rehetrarehetra mba entina andringanana ny olona mandeha amin'ny marina. Dia hitantsika hoe manahoana ny fidiran'Andriamanitra antsehatra eo anatrehan'izay. Fa io zavatra io iainantsika eto amin'ny firenena malagasy io, iainantsika io kanefa mahatoky sy mino fa misy Daniel ny rahan'Andriamanitra manana fana endry
na misehatra ra-panahy na misehatra ranofo ametrahan'andriamanitra ndraikitra mba sy ony voninahiny dia matoko someny fa zasy ianao raha tena tafatodika marina amin'andriamanitra dia tahaka ny Daniela kely be deabe ho an'ity firenena malagasy ity mba isian'ny fanavaozana isian'ny fanarenana tanteraka ary isy ony voninahitr'andriamanitra dia hivavakitsika eto am-pamarany Jehova Andriamanitra ray misaotranao izay satria Andriamanitra fitiavana ianao ary tsy mamelanay ho irery fa na dia tantara efa nisy tamin'izany vanim-potoana izany ary ny tantara dinianay dia tantara mampiritreritra tantara izay mampafantatra anay fa ny zavatra tany aloha ihany angeno miverina ankehitriny kanefa dia tokanay keo ny fidirana ho antsehatra namonjy ny mpanomponao tamin'izany vanim-potoana izany mba azahoanay antoka fa ninonenina zavatra sedrainay sedrainy firenena sedrainy fiangonana mandeha amin'ny marina niditra antsehatra mandrakariva ianao mamonjy dia misaotra tompony ny fitiavanao lehibe ary ny angatanay aminao dia ny ampahirezanao tompona andraikitra rehetra hatramin'ny filoham-pirenena ny mpiara-miasana ampahirezinao indrindra ny filoham-pitantana ny fiangonana rehetra naiza mba ho matahotra anao ka tsy mivoninahina ny fahefana noentiny anapahana ny vahoaka fa anaiky ny famarina ny teninao mandrakariva natoko sy mino izay tsy mangataka aminao izay mba handringanana ny fahavalo satria anao zany Andriamanitra ho an'ny olona izay miny manenjika ny olona mandeha amin'ny fahamarina ianao ny tomponatoka ny amin'izy ireny kanefa mangataka famindrampo azy zay tompo avereno am'loamin'izy mba tsy ho isan'izay ringa dia arovy ny sambatan'olona arovy ny ankohona arovy ny firenena arovy ny fiangonana misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo ho amintsika mandra